Fantatrareo fa efa nisy dingana be da be nataony hetsika ity ho fanafoanana na tsy alany an'izany lalàna sy ampiarana an'izany lalàna mamono fahafahany zany natao nandritran'izay herinandro maromaro zay antany vo tonga tany amin'ny ampemeran-doolo leo mbola zany tam'izany izy mbola volavolan-dalàna de efa nisy ekipa ny hetsika mbola mpanao gazety vitsivitsy no nandeha tany amin'ny antemeran-doolona ny namantatra hoe inona marina le volavolan-dalàna ary efa niteny sahady hoe ilana fandinihana misimisy kokoa ny fandanina ny lalàna eo tsy nahomby zay dinga am'izay lasa tao amin'ny antemeram-pirenena indray lay volavolan-dalàna rehefa avy nylaniny ny antemeran-doolona de rehefa tao amin'ny antemeram-pirenena le izy de reny ny zavatra nitranga nangataka fifampiresahana trany hetsika ineny na rehefa fitinina ny tao amin'ny antemeran-doolona de nandamoka ihany koa zay fifampiresahana sy dinika sy tsindry nataony hetsika izay zany hoe lay volavolan-dalàna de nolaniny ny antemeram-pirenena ihany tsy nandraisana mihitsy ilay sosikevitra sy hoe fanatsarana avaty amin'ny hetsika zany akoatran'izay de efa nisy dingana ihany koa nataotsika ny fampahafantarana ny olo-pirenena hoe zava-doza ho an'ny firenentsika raha io lalàna ny endriny am'izao fotoan'izao io no ampiariny nisy koa ny dingana natao tany amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena nampahafantarany zareo ihany koa hoe tsy mety ho an'ny demokrasia tsy mety ho an'ny republika raha lalàna tahaka zao no ampiariny eto Madagasikara samy efa naheno an'izay daholo ny rehetrarehetra saingy ny efa rahan'le lalàna zany de mbola mitoy foana ny le processus ny adoption an'io lalàna io ary mitoy makany le izy mitoy makany amin'ny fampiarana azy zany zao ny le volavolan-dalàna zany de niala atao amin'ny antemeram-pirenena de mandalo any amin'ny fitsarana avo mba lalam-pamorenana ijerenany hoe manaraka ny lalam-pamorenana sa tsy de efa nanao antso indray sika ho amindreo manam-pahefana ho am'izany mba hisintona lakolosy iantsony avy eo amin'ny fitsarana avo mba lalam-pamorenana ilaza fa tsy manaraka ny lalam-pamorenana indrindra ny andininy fahafolo sy ny faharaiky ambifolo ao anaty lalam-pamorenana malagasy io volavolan-dalàna na io lalàna zay lany teny amin'ny antemeram-pirenena sy ny antemeran-doolo io raha vita ny asan'ny fitsarana avo momba lalam-pamorenana mety ho vita androany ariva mety ho vita rapitso marainy tsy fantatra zany ny fotoana tena anaovany an'io de ny filohan'ny republika no manana fahefana farany amin'ny fampiarana an'izany lalàna zany raha tsy misy ny somian'ny filohan'ny republika lay volavolan-dalàna zay any amin'ny lany teny amin'ny antemeram-pirenena nandalo teny amin'ny fitsarana avo de tsy miatra aloha kanefany ny lalam-pamorenantsika ihany koa de manome fahefana ny filohan'ny republika tsy ametraka soni am'izany lalàna zay mamono ny fahalalàna zany ny anton'le conférence de presse androany zany de nisy taratasy nalefa ny hetsika tany amin'ny fiadidinan'ny republika nentefa mivantana amin'ny filohan'ny republika ity le taratasy zay fa zaraina amitsika rehetra any manome fanazavana azy zay dingana rehetrarehetra ny lalohana zay fa indrindraindrindra ny antony tena tsy tokony ametrahany filohan'ny republika soni amin'io lalàna zay tena mamono ny fahalalàna maneho hevitra mamono ny fahalalàna ny teny eto amitsika io nisy teny nataon'ny filohan'ny republika tamin'ny fiafarany diany tany Maorisy zay milaza hoe mbola vonona ny izy tenany zany filohan'ny republika nanao an'izay engagement zay hoe vonona mbola ifampiresaka andatabatra boribory ary de azo atao zay fifampiresahana andatabatra boribory zay raha ny lalam-panorenana satria ao amin'ny andininy sivy amby dimapolo lalam-panorenana de omeny lalam-panorenana fahefana zany filohan'ny republika
sy apiatra alohan'io volavolan-dalàna io lalàna io a fa ifampidinika indray ifampiresaka indray de milaza atao hoe amin'ny fomba ofisialy sy hevitra kokoa zany a mihetsika hoe andao ary a ifampidiniana andao ifampidinika latabatra boribory a sy mivoaka ny lalam-panorenantsika manaja tsara ny lalam-panorenantsika satria ny filohan'ny repoblika de omeny ny lalam-panorenana fahefana ao amin'ny 5/5 amin'izay fifampidiniana izay melohan'ny ampiarana ny lalàna mamono ny fahafahana.